manarakatsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisiny Madagasikara. Manarakatsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisana, Ziona Fraisana, Ziona Fraisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Fraisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana Ziona Fraisana. Na ny ampitan-dranomasina indrindra ho anao zay manaraka mivantana n'izao fandarantsika izao manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy. Tahin'Andriamanitra manokana anie ianao ary fahasoavan'ny tompo andrakotra ny ankonanao. Ary tadio fa misy fiantraikany ny firarintso zay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra manao zavatra moa tsy mora, ialana tsiny amin'ny fahatarana kely satria ny amin'ny lafiny teknika zay tsy maintsy ezahantsika ihany magnatsara azy. Miarahaba antsika eo sady mirary soa ho anareo zay manaraka mivantana an'izao fandarana izao. Ny tenako Pasteur David Rakotonandasana. Manana aloha hevitra ngezabetsika androany le hoe manoatra noho ny mpandresy ianao. Ianao io dia mpandresy. Ianao io dia zanak'Andriamanitra ary ianao io le olona nofidin'Andriamanitra mba hanompo azy sy hanaradia azy. Koa ankehitriny ry havana dia ametraka n'ity fotoana ity tsika eo am-pelantagnan'Andriamanitra. Raha mety aminao andao mba hiaraka nondrika ny lohantsika hivavaka, angataka ny ranon Jesosy handrakotra ny fandarana, angataka ny fitarian'ny fanamasina ho antsika tsiraray avy any amin'ny tokantrano. Ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy mametraka n'ity fotoana ity zay eo am-pelantananao, angatanay ny herinao sy ny fahasoavanao Jehovandriamanitra hiaraka aminay indray. Tompo reo zay kivy ampahirezo amin'ity maraina ity, reo zay ao anatin'ny problème ianao Andriamanitra ampatanjaka azy, reo zay marary ianao Jesosy Kristy anasitrana azy. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsodrano anizaniza mandriany zany fioko zany, ho tahin'Andriamanitra ninao, tompo ane ampiavaka anao, tompo ane anomenao fiadanana sy fandresena amin'ny lafiny rehetra. Ary tsofoko rano ho tahinany ny fandresanao n'izao afatra zao, ho tahinany ity fotoana androany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ry avagnano ela satria ao anatintsika zao ny amin'le samorovory misy, ny amin'le hoe aretina coronavirus. Tiako ampahirezina ianao satria zany no asanay amin'ny mampanompon'Andriamanitra mitandrina ny ondry. Betsaka amintsika moa zany zao efa tsy afaka tsony makaty am-piangonana fa dia any amin'ny tokantrano satria zay koa ny fandaminana zay napetraka. Misy mandefa message ndraindray hoe fa maninona pasteur no nidina ny fiangonantsika, fa maninona ny fitohizana foana ny vavaka. Tsaro fa resaka virus no resahany eto ary matoa io avoky ny fitondram-panjakana dia amin'ny mampitondra azy ireo dia fantany ny mahasoa antsika vahoaka.
aoka mba tsy andray vilantsika fa ny aretina tompoko dia tsy misy ambadika politika. Ny aretina tsy misy hoe misy mahazo tombotsovo ambadika am'le izy na tsy mahazo sisa fa ho fitandrovana ny aitsika vahoaka, ho fitandrovana ny firenetsika dia nahato mihitsy aloha ny fivoriana sy ny fampikasokasoana matetika ao anatin'ny 15 andro. Tiako ihany mba manome karazana toromarika ho antsika pino ho anao zay miaino eto mety tsy manana vola ianao andeha amidy zavatra betabe any amin'ny tokantrano fa alefa mamana rano fanao ny rano raha manana moa sakay tany dia mba manaova dite sakay tany minana tantely kely mba ampatanjaka ny vatanao ampafananao sy ny sisa dia asa diny mba farafahatarana ianao isaky ny adiny ray misasa tanana dia le misasa tanana riavana ataovy amin'ny savony dia amin'ny rano madio no anaovagna azy dia ao anatin'izay zavatra zay aza tia mamitrifitry tanana eky amina lamba maloto. Le lamba efa fantatra fa maloto tsika avy misasa tanana dia le lamba maloto ndraiky no amirana ny tanana tsy mampaninona na dia avelanao maigna amin'ny tananao eny ny rano iny tsisy olana fa alomba samy ny tanana dia rehefa misotro rano mba izaho rano mafana sotrona neo glacé aloha zany mba manaova congé kely mihitsy asivo repos mihitsy aloha neo glacé fa tsy fotoana finananao glacé zao fa alomba rano mafana no hanina. Raha manana citron manana sakay tany regny no atao jus dia atao mafana dia izy mafana igny no sotrona dia ndraindray koa anao rehefa heninao ohatra misy zavatra hafa mitenda agny manaova garana sira mangahaka atao ohatran'izay ranotsira no atao ohatran'izay dia mba manaisotra ny zavatra ao anaty ao. Ka raha voatandritsika fotsiny ny fahadiovana raha voatandritsika fotsiny ny fiarovana zavatra isan-karazany ohatra hoe mba mivoaka ianao manaova masika dia manao madio tsara ny vatagna tegna diovina ny akanjo maloto ohatra hoe akanjo avy noentinao nivoaka raha mbola tsy vitanao ny anasana azy tapaso avy masoandro dia ataovy midanika ignandro mihitsy melohany ampirimagna anazy ao an-trano fa mila mailotsika satria magnerana an'izao tontolo zao le izy fa tsy hoe zavatra eto Madagasikara ihany magnerana an'izao tontolo zao jerevy ianao vaovao fa eran'izao tontolo zao tratran'le izy daholo ka iezahana mihitsy zany mba tsy isina fampikasokasoana amin'olona zay le hoe confinement ao an-trano ianao mipetraka ao an-trano ianao mijery le izy ao an-trano ianao manaraka ny vaovao rehetrarehetra raha misy télé azo jerena moa dia mijery télé tsy manana télé moa zany dia mihaino radio amin'ny Facebook moa zany mazava ho azy eto za hiezaka mihitsy mba amme vatsim-panahy ho atsika rehetrarehetra dia aza atao sangisangy satria aina no resahana anatin'le izy zany tena mba magnafatrafatra indrindra tsika pino tsika kristianina marina hoe miaro atsika Jesosy fa nomen'Andriamanitra saigna atsika andinika zavatra donc zany mba alefaso ihany ny intelligence fa sao dia matimaty fahatany tsy amin'ny lerany misy fotoana no ialagna eto zay natonga ny Jesosy navita ny mission teto ambony tany satria nagnaraka ny fotoana rehetrarehetra izy tambola kely izy tady vonony Heroda fa noentiny Josefa sy Marie nilefa tany Egypte jereo tsara fa nandositra izy reo fa tsy hoe amon'olo ny Herode dia ndao samby vavaka fa nilefa izy tompoko mialany vo tady andeha anadary taminazy Heroda vonona dolo ny zaza madinika latsaky ny 5 taona dia ozy Josefa hoe fotaka tsya tsy vonona am'izany ny zanaka nindesiny nilefa tany Egypte tsy zao intelligence zay nampiasain'izay dia jereo koa rehefa nanomboka ny toroteny Jesosy dia seka atsipin'olo tany amin'ny tevana fa namaky teo voany izy ozy nilefa koa izy tamin'ny fotoana igny fa tsy niandro fotsiny teo rehefa zavatra hitanao hafaty ilefaso eto moa zany fomba filefasana anazy dia mila manao madio evitena ny fomba hikasokasoana amin'olona evitena ny hinagna rano mangatsiaka fa mba rano mafana ny sotrona sy ny sisa sy ny sisa ao anatin'izay tiako ihany koa mampatsiahy fa ndray andro izy andeha ho samborin'ny olona melohan'ny fotoana Jesosy io resako atsika milaza fa kristianina atsika milaza fa manompo an'Andriamanitra saika andeha samborin'olo izy dia ozy hoe lazao am'izany amboolo zany izy fa mbola tsy tonga ny fotoana ka io fofonainao io ny andro velomanao eto ambony tany misy fotoana efa voarakitra ny soratra ao an-danitra ao ka aza manaiky andeha alohan'ny fotoana fa tonga foana ny fahafatesina rehefa tonga ny fotoanany ka mila mitandrina mila mailo fa aza atao vazivazy dia moa fa mbola betabe ny olo manao blague am'izao haro se misy virus ianao hoe anambarao tsisy virus ohatrany atao dola zany le izy hoe virus zao hoe
ary indraindray moa dia anaovagna blagy isan-karazany. Tsy fotoana fanaovagna blagy zao fa fotoana fiarovanao ny tegnanao tsy ho tratrin'ny aretina. Ohatrohatran'izay zany zavatra anankiray tiako ampitaina. Ka zao kosa nefany tsy fotoana koa zao hoe atahoranao be dia ahorohoronao, fa kalma fotsiny ianao, kalma ianao, satria le izy a virus. Dia en tant que virus ao anatintsika ao fa misy ihany koa karazana hery fiarovana natoraly, naturel agnaty ao. Ka tsy voatery zany hoe rehefa tratrana virus ny olo araiky dia tsy tonga dia maty ndrainty, maty eo no eo. Tsy zany le izy. Fa le saintsika mihitsy mieritreritra hoe virus dia ankoatratran'izany no tonga dia maty eo no eo ny tsisy fika, sy ny sisa sy ny sisa. Possible ianao mety marary, fa arao le toromarika resako anao. Misy toromarika be da be zao alefa agny amin'ny télé, agny amin'ny radio, arao regny faza tezaigna amina tahotra ny vatanao. Efa mba manao filazana ny fanjakana hoe tsy tokony hivoaka dia aza mivoaka. Manao filazana ny fanjakana hoe tsy tokony hinana an'izao sy risirisiri dia aza mihinana. Manasa tagnana, sasao ny tagnana. Tsy voatery olo jiaby anana le savony désinfectant fa afaka amin'ny savony tsotra ampiasainao dia amin'ny rano madio dia sasao koa tarehinao, satria zay ny fomba hiampitany le izy. Tsidradritra tsy aritra moa zay, fa ny tegna base tiako resahana satria ianao ampandresy. Efa nisy fotoana teto efa nagnazava hoe isika olombelona melonina tongavantsika teto ambony tany dia fandresena lehibe. Donc zany hoe victoire ny existence anao io amin'ny maha olombelona anao ny resako eto, zay namboarin'Andriamanitra. Iverina kely amin'ny resaka science tsika, mpanao science manome an'izay fanambaran'izay ary zay ny fahamarinana. Rehefa manao firaisana ranofo amina vehivavy anankiray, ny lehilahy anankiray, dia misy totalina spermatozoïde zay miisa 400 millions mankany amin'ilay vehivavy, 400 millions. Ray amin'igny any nefa manjary olona. Ianao zay menona io na vehivavy ianao na lehilahy, nisy adversaire 400 millions ianareo niara-ny faninona nankany tramonjazan'ny mama, fa ianao rery ny lasa olona. Donc zany efa fandresena zany. Donc zany ny olombelona égale mpandresy. Zay mahatonga le titre reto hoe manoatra noho ny mpandresy. Olombelona égale mpandresy, satria mba imagine hoe 399 millions ny adversaire, fa anao raiky ny nanjary olo, anao raiky ny lasa Clotilde, Blondine, David, Francine, tsy haiko iza ny anaranao, tao anatina 399 millions zay niady taminao nandeha tany. Mety nisy nahery ny azakazaka, mety nisy natanjaka, mety possible nisy tonga aloha, fa ianao io no nanjary olona satria fandresena lehibe ny fisinao eto ambony tany. Ao anatin'izay indrindra ny tokony anarahanao zay mba instruction omen'Andriamanitra anao. Misy instruction omeny atsika dia tsy inona fa ny teniny. Sahala am'izao lesonao omeko anao eto amin'ny fandarantsika zao a, tenin'Andriamanitra, instruction velona zay afaka ampahery anao sy ampandresy anao. Raha vakinao zao amin'ny baiboly ao amin'ny Lioka 5 ny 1:1, ozy Lioka 5:1, ary raha ny fagnizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihy Genesareta Jesosy, ary nahita sambokely roa nijanona teo antsisy ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny haratony ary niditra teo amin'ny sambokely anankiray izay any Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo an-tsambokely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo, azonareo azan-drano. Fa Simona namalaka no tamin'ny hoe tompoko, mandritry ny alina nefa nikelezanay aina, nefa tsy nahazonayna na inona, kanefa no ny teninao dia alatsaky any ny arato. Ary rehefa nataon'izany dia nahazo azan-drano be dia be izy, ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany zay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy anampy azy, dia avy regny ary nofenoy ny sambokely roa ka efa saika ny lentika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia niankohoka tamin'ny tongotra Jesosy izy ka nanao hoe tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjony izy sy zay rehetra teo aminy no niabeny ny azan-drano zay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanaky Zebedio zay niombon-draha raha tamin'ny Simona, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny zao dia olona kosa no azonao.
ary rehefa nampiantsona ny Samokely teo an-tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nagnaraka ny Jesosy. Hitantsika zany eto ry havana fa efa hatry ela ry Petera ny nagnarata, ary ny tegna marina efa nanana traikefany amin'izany izy ireo, nefa jereo fa tsy nahazo nin'iny. Ary maro koa ny kristiana ohatran'izany, mandeha amin'ny saina, miandry vokatra fa tsy mahita. Ary za eto androany dia tsy manaiky mihitsy androany raha tsy miova ny fiainanao. Tsy manaiky androany raha tsy misy zavatra mba milentika agnatin'ny sainao, satria betsaka amintsika moa zao mieritreritra rehefa mipirina any an-trano vao mafy ho faty zao hoe matoky an'Andriamanitra ianao. Araka nefa lazaiko teo hoe Andriamanitra ny nagnamboatra anao, Andriamanitra ny namorona anao, matoky azy. Tsisy olona velany ho faty zany. Misy ten'Andriamanitra ao Baiboly milaza fa fony mbola mpanota isika dia fa maty hamonjy antsika Kristy. Donc zany na ny olona mpanota raha ny ain'Andriamanitra mihitsy na foiny, indrindra fa ianao mba fa manomboka miantso hoe Jesosy eo goavana lavitra ny zavatra hitranga. Ka eto zany mila mijery tsara ianao. Maro amintsika nefa ny resy satria tsy mandiniky tsika hoe inona ny tokony atao. Ny zavatra tokony atao voalohany ao anatin'izao krizy zao, ao anatin'izao aretina malaza zao, dia ny fifikiranao amin'Andriamanitra, fagnatonanao an' Jesosy. Ao moa ny resy lahatra mihitsy ary milaza fa Andriamanitra no ambadiky io aretina io. Tena milaza aminao za fa tsisy afaka hiteny an'izany tsika fa aretina zany aretina. Eto zany ho anao zay mahatsiaro tegna fa mijaly, ho anao zay mahatsiaro tegna fa ory, ndana mba mianatra amin'ny Elia zay ny ran'Andriamanitra ho any amin'ny anilan'ny rendranon-kerita. Jereo tsara fa tamin'ny fotoana nasain'Andriamanitra ho any anilan'ny rendranon-kerita Elia, dia ozy hoe ny goaika ozy no irako mamelona anao. Zany goaika zany nefa ry havana anisan'ny biby farany tia tegna, biby farany ratsy fanahy, biby na ny zanana goaika raha tsy omeny haniny. Vakeo ny baibolinao amin'ny Job 38:41 hoe ny goaika zay tsy mamamelona ny zanany. Ao amin'ny Salamo 147:9 ny goaika tsy mamame hanina ny zanany. Donc zany na ny zanany raha tsy omeny hanina, ary ny tegna sakafo fihinana goaika ry havana dia hena. Nefa vakeo ny baiboly fa hena sy mofo no nasaina aterina ho an'ny Elia, fa goaika ny nampiasainy amelona ny Elia. Eto ary lasana bavy dia tena mba tiampijoro anao, tia anodika ny sainao. Hatram'izay moa mba efa nikalkilenao hoe iza ny namelona anao. Ataovy ny kajikajy fa raha ny karaha mamiditra aminao hoe tsy mahavelona anao e, tsy ampohaninareo menakavy any iny vola miditra e. Fa no le tagna maherin'Andriamanitra namatsy hatram'izay, afaka miakanjo tsara ny zanakao, afaka mihinan-kaninareo, afaka mandoha fantrano, jirama, sy ny sisa sy ny sisa, satria Andriamanitra mamelona anao. Ka io Andriamanitra mamelona anao io tsy miova, maly, anio ary mandrakizay. Possible amin'Andriamanitra revana zany. Teto na dia zavatra neverina fa ratsy fanahy, zavatra neverina fa tia-tegna, ny goaika zay mihinan-kena tonga soamantsara tany amin'ny Elia, lay hena sy mofo zay efa nomanin'Andriamanitra. Mety misy hiteny aminao hoe midy zao ny orinasa, miody zao skôro, midy daholo ny grossiste, avy alao hihidy zay hidy, fa ny tagnan'Andriamanitra mamatsy anao tsy mihidy. Ataova anaty sainao zany. Avy alao hitranga zay tranga, fandana foana matoky an'Andriamanitra ianao, Andriamanitra zay ivavako itokiko. Aza mamoy fo ry havana, aza mba tenitenenina ny vavanao mihitsy le hoe resy hoe ho faty zao hoe. Ary zay manko ny tegna problème ny ry havana, zay zavatra jerevanao am'izao fatin'olona mikararaka no alefan'olona any amin'ny FB. Mijery anao olona mangorohorona tazo no hitanao, dia mieritreritra anao fa ohatran'io koa ianao. Tsarovy le ten'Andriamanitra hoe avahako izy ny manompo azy ny tsy manompo azy. Mifikira amin'ny ten'Andriamanitra. Na tonga ny Petera teto nahita fagagana, nifikitra tamin'ny ten'Andriamanitra. Na tonga ny Elia velona soamantsara tany anilan'ny rendranon-kerita, nifikitra tamin'ny ten'Andriamanitra. Goaika ozy izy Andriamanitra no irako amelanao. Eo ry havana, rehefa Andriamanitra te hiasa amin'ny fiainanao, dia zavatra tsy mampino olona no ataony. Ary amin'ny toerana tsy mahazatra matetika no anehoan'Andriamanitra ny fagagana.
zay daholo anaty baiboly ao. Efa hiasa Andriamanitra zavatra tsy mahampino, ranomasina mena zao ny sarahany, satria misy zanak'Andriamanitra mila nalefany teo. Zavatra tsy mahampino no ataon'Andriamanitra rehefa hitahinao izy, rehefa hiasa izy. Ary amin'ny toerana tsetreretinao no amatsiny tompo anao io, enao mino anah io, mba tadidio zany tempo zany. Ka maminany amin'ny fiainanao androany, fa reo zavatra zay mbola eny an-tagnan'olona, reo zavatra zay mba andrasanao nefa tsy fantanao anao fomba tokavany azy, tonomiko ny herin'ny ositra iliberen'io ho tonga faingana amin'ny tokantranonao, ho tonga faingana ny aminao, ho tonga faingana ny amin'ny compte bancaire anao, ho tonga faingana ny anaty poketranao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko rano mba ho tanteraky zany. Vakio zany tantarany li fa ny rana ho an'ny Zarefata ndray izy aveo. Zarefata tanànana jentilisa, toerana tsisy olo mivavaka zany, tsy mino an' Jesosy, tsy mino an'Andriamanitra io Zarefata io, fa izy niala avy tao amin'ny renirano Kerita, de ozy Andriamanitra ndraiky hoe mandehana ndraiky koa anao Eli mankany Zarefata. Io Zarefata io zany no tanànana jentilisa fa tsy tanànana jiosy. En plus mpitondra tegna le madama, olona tsy tia fivavahana, ka ny olona anankiray ravagna rehefa mpankatoten'Andriamanitra de tsy maintsy mahita fahagagana. Vao mandinika fotsiny zany Eli hoe Zarefata, ah c'est un pays de gentilisa ça, ozy Eli. Ah, là-bas il n'y a pas de juifs, est-ce que je pourrais vivre là-bas Zarefata? Ce n'est pas possible. Raha ny saigna maha-olombelona de zay ny zavatra navaly. Fa mpankatoy Eli, hitany le expérience hoe goaika raha tonga taty amiko soamantsara ny hena, satria nisy tenin'Andriamanitra tao. Eto koa tenin'Andriamanitra magniraka anao hoe va Zarefata Eli, car il y a un mpitondra-tegna là-bas qui va te donner de nourriture. De tonga de lasa izy, ary nanaiky izy an'izay tenin'Andriamanitra de jereo tsara fa nahita fahagagana izy. Ka mba miangavy anao mba ino fa afaka manao fahagagana eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy. Raha vakinao ihany koa ny bokin'ny Luka 5 teo de niainga tamina fiangaviana ny Petera mba hampindrana an'ilay sambony. Niangavy aloha zany Jesosy hoe oh Petera, mba ampondramo anaty materiel anao ty. Petera, mba ekeo za mba hiasa amity zavatra fiasanao ty. Anao eo manaiky an' Jesosy androso ny tranonao. Anao eo manaiky an' Jesosy hiasa amin'ny fidiram-bolanao io. Jesosy zany niangavy mihitsy mba hampiasa le sambokely hitoriana filazantsara. De rehefa tapitra ny fitoriana, de natsikaritra Jesosy fa vida ny lakany, ary tsy nisy ninino. De hoy Jesosy hoe arotsay amin'ny lalindalina ny aratonao. Anao rehefa ekenao Jesosy mandroso amin'ny fiainanao, ny zavatra jerevany voalohany de zavatra tsy ampy amin'ny fiainanao. Ny zavatra jerevany voalohany de zay zavatra manahirina anao. Zay mahafinaritra an' Jesosy io rehefa. Ary engany mba ho takatro zany manomboka androany. Satria betsaka riavagna ny olona manao zavatra nefa tsy mahita vokatra. Revo ry Petera manasa arato nefa arato tsisy trongo. Ary miantso aho zao am'izao anio zao ny herin'Andriamanitra hikasika ny fiainanao. Amin'ny teboka manahirana anao io hiditra nitsetrany eny ny ositra. Tonga ny fotoana andresenao. Jereo fa Jesosy mihitsy no nanatona ny Petera teto. De jereo fa nahiratra eny koa ny mason'ny Petera hoe ity lehilahy miteny amiko ty tsy olona normal, fa zay lazainy tsy maintsy tanteraka. Sady tonga de nihetsika Petera nankato. Ka za zany rehefa mba miteny aminao eto de tena mialatsiny raha tsy de maresy lahatra anao zavatra teneny fa tsy olona normal lahy, fa mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy pokaty aho fa feno ny herin'Andriamanitra. Ny minitra miteny aminao mitranga aminao zay zavatra lazaiko. Ny minitra mitsodrano anao miova ny fiainanao. Ny minitra mivavaka ao anao misy zavatra mitranga amin'ny fitolo fana arito amin'ny fitolo aranao. Petera teto ny teny hoe noho ny amin'ny teninao izy de arotsako ny arato. Tena ny teny hoe ny aratoko izy. Ary tena lazainy mihitsy hoe ohatran'izao ny aratoko. Fa Jesosy kosa ny teny hoe ny aratonareo. Ny nareo izy. Petera zany miteny zavatra singulier, fa Jesosy miteny zavatra pluriel. Ka raha manana baiboly amin'ny teny frantsay anao de hitanao mazava zany zavatra zaiko anao zany. Anomeanao zavatra betsaka ny Andriamanitra. Anomeanao mihoatra an'izay tadiavinao any Andriamanitra. Jesosy ravagna tsy mahay magnarato, ary tsy mahay tany misy trondro, nefa jereo fa ny baiko mpanarato. Za zao tsy mahay hoe inona ny kanao, inona ny mety hitanao vahaola, fa mibaiko
hiasa amin'ny zavatra maro amin'ny fiainanao any Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ka eto zany ry havana ty ampahery atsika mba ndana mba mamantatra ny revo mba tongava saina fa io Jesosy io dia Jesosy mpandresy, Jesosy mpandresy. Ary jerevo tsara fa resiny hatramin'ny fahafatesany. Zany ry havana ny zavatra mitoetra ao anatinao. Ka raha meno an'ity tany ity zao Andriamanitra, tia nofen'olona teto nefa tsy nagnamboatra fa tsy olona anankiray. Dia tsy izy fa i Adama. I Adama angeny namboarina voalohany teto e. Fa ty ameno an'izao tontolo zao Andriamanitra. Dia jerevo tsara fa raha meno an'ity tany ity izy tsy nitady vehivavy akory mba hiteraka. Fa i Adama zay lehilahy no nasainy niteraka ny Eva. Ny Adama angeny no niteraka ny Eva. Alevilevo tsara an-tsaina zany. Raha ianao zany ianao calcul hoe za zao mila mivoaka bazary be nefa tany tokony azaoko vola. Za io tokony andeha tany Efenery Vest. Za tokony nakany Chine naka entana nefa zao bloqué zavatra. Donc zany vita tanteraka aza mitenany zany ianao. Fa rehefa ty ameno an'izao tontolo zao Andriamanitra tamin'ny alalana lehilahy nataony, lehilahy niteraka ty izy fa i Adama. Tao amin'ny taona teza nataony sondritory fotsiny Adama dia navoakany amin'ny tao i Eva. Dia vao nijery Adama dia tena taolako avy amin'ny taolako ty marina ozy izy ary nofoko avy amin'ny nofoko. Anao tsara zany fa lehilahy niteraka. Zavatra sarotra zany, tsy possible zany. Ka zavatra tsy possible amin'ny olona fa possible amin'Andriamanitra. Adama niteraka ny Eva. Jerevo koa Maria fa niteraka ny Jesosy izy na dia tsy niray tamin'olona azy. 100 taona Sara fa mbola niteraka satria teo Andriamanitra. Mety misy zavatra etretinao izy hoe tsy possible atsony amin'ny fiainanao. Fa za milaza aminao fa ianao tsy ho faty zany ianao fa ho vely. Ho za hoe tsy ho faty ianao fa ho vely satria misy Andriamanitra miaraka aminao. Tsy mety tonga tany amin'ny Lazarosy mihitsy Jesosy raha tsy efa 4 jours nalevina tany am-pasana izy. Satria izy dia tia miasa ao anatina zavatra sarotra. Tady zany. Efa ela zany Jesosy tsikiriavana no miasa ao anatina zavatra sarotra. Ka amin'izao fotoan-tsarotra izao ny fotoana fiasan'Andriamanitra, izao ny fotoana ny on'Andriamanitra ny voninahiny. Jerevo ihany koa raha mamaky Baiboly ianao fa nakakamboty raisireny Andriamanitra, tsy izy fa Estera, zay lasa vadina mpanjaka, olo kamboty, olo tsisy tany itodiana, tsisy olona mba hiankinana, tsisy olo tavandraina. Ny reny mihitsy nalain'Andriamanitra satria tiany eo ny voninahiny izy. Olona kamboty raisireny, lasa vadina mpanjaka. Ka tsy irery ianao enoy tsara. Na dia tsy afaka miara-mivavaka ty am-piangonana ary tsika, tsy irery ianao fa miaraka aminao Andriamanitra. Zany angery afaka mahatonga antsika rehefa le miona regny fenona hery ianao e, zarana ozitra. Zany dikan'ireny manifestation be da be nandritry ny fotoana maromaro raha tadidinao tatoato tsika tamin'ny fotoana zay mbola nivavahitsika taty am-piangonana. Dia misy karazana manifestation foana. Tsy avy amiko reny fa avy amin'Andriamanitra mba hahafahanao feno hery. Zao ny fotoana tokony ahitana fa zanak'Andriamanitra ianao. Tsy fotoana firaviraviana tagnana zao, tsy fotoana mahakivy zao fa fotoana tokony hijoroanao. Areto za ray aman-dreny nareo ara-panahy dia mijoro mandrakariva mivavaka ao anareo. Eto za mitady foana fomba rehetrarehetra ahafahako mamatsy ianao ara-panahy. Ary zay mahatonga an'ity fotoana androany ity izay natao miavaka. Zay ny tompony ianao. Ka eto zany mety mialanao ny olona rehetra fa Andriamanitra eo foana. Mety manilika ianao ny olona rehetra fa Andriamanitra eo foana. Mety tsy afaka miasa ianao fa Andriamanitra afaka miasa ho fiainanao. Tsy naheniteny koa Mosesy Begae fa niran'Andriamanitra niresaka tamin'ny Farao mba hanafaka ny zanak'Israely. Ary tsy matahotra problema ny Andriamanitra tsika tady zany. Jesosy tsy matahotra problema. Jesosy tsy matahotra virus. Davida zay tsy nisy ny raharaha nefa nampisoan'Andriamanitra ho mpanjaka tany agnaty ala tany ny plasiny. Ka tsy mijery zay zavatra anananao Andriamanitra, tsy mijery ihany koa zay tsy anananao Andriamanitra, fa mila mahita ny finoanao fotsiny izy dia ho hitanao fa hiasa izy. Io ry havana no nandresen'ny Davida ny Goliata. Ny olona niteny hoe maty Lazarosy fa Andriamanitra niteny hoe matory izy. Ianao koa mety miteny hoe resy fa Andriamanitra mahita fandresena amin'ny fiainanao. Voailikilika tao anatin'ny ankonana Josefa, ny rahalahy rehetra nanilikilika anazy, tsisy ny raharaha anazy, fa Andriamanitra nanandratra anazy tao anatina firenena lehibe. Jereo fa nanana rahalahy zay tena masika Josefa, tsy izy fa i Levi sy Robena,
tsy vitany Josefa ny kontrolany Levi sy Robena, fa vitany kosa ny feny Ezipta. Laza hoe amen. Levi sy Robena zay mamporoly vonoko ala, ataoko mahita ny anarako ala, ataoko an'izao ala, tsy vitany Josefa ny kontrolany regny. Zay natonga anazy lasa namidin'zareo andevo tany Ezipta. Tsy vitany kontrolany Levi sy Robena, fa vitany kontrolany Ezipta ray manontolo. Mety misy zavatra tsy voakontrolanao ny fiainanao, fa ho hitanao fa hiditra nitsetra ny herin'Andriamanitra aneo zavatra goavana ho anao izay meno amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ny zavatra sarotra no anandratan'Andriamanitra atsika ry havana. Raha amin'ny zavatra mora tsy miseho ny voninahitran'Andriamanitra. Raha amin'ny zavatra vitan'olombelona tsy miseho ny voninahitran'Andriamanitra. Ka tsy nitady lalagna mora Andriamanitra raha nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tao Ezipta, fa nisafidy izy lalana mankany amin'ny ranomasina mena, zay atonga ny olona ankalazan'Andriamanitra mandrakizay. Teo ry havana nalalany olona rehetra fa misy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ao anatin'izao coronavirus zao koa no alalan'ny olona rehetra fa misy Andriamanitra ao anatin'ny kristiany. Lazao hoe amen. Dio tsara zany zavatra resako zany. Fantatsika tsara nefa fa ny rano dia fahavalona afo. Tsara nisy olona ampirehetra afo ka mila rano. Fa Eli ry havana rehefa nanao démonstration tamin'ny mpaminany bala tao tendrombohitry Karmela, dia nasainy nitopasana rano ny fanatitra zay andeha hodora, mba hanehoany Eli fa tsy afo avy eto ambony tany no andoro ny fanatitra io, fa afo avy any an-danitra. Raha afo avy eto ambony tany voasakana rano, fa ny afo avy any an-danitra tsy voasakana rano. Ka mety misy zavatra zay lazainao fa compliqué amin'ny fiainanao, mety misy zavatra zainao fa impossible amin'ny fiainanao, mamela anao mba hiteny aminao androany fa hain'Andriamanitra mamahany io, hain'Andriamanitra manasitrana ny aretinao amin'ny anara maherin' Jesosy. Reo ry havana ny zavatra mba tiako alentika tsara ao anaty saintsika androany. Jerevany koa fa ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tsy nisy olona nivavaka ao anazy, tsisy nanao intercession. Tabita sy Lazarosy dia nitsangana tamin'ny maty satria nisy vavaka ho anazy. Nisy nivavaka ho an'ny Tabita, nisy nivavaka ho an'ny Lazarosy, fa Jesosy tsy nisy vavaka ho anazy nefa nitsangana izy. Ka mety tsy misy olona manampy anao mihitsy ianao io, mety tsy misy mahita koa ary, fa raha eo amin'ny fiainanao Jesosy tsy maintsy tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Adio zany zavatra teniko anao zany. Le Jesosy tsy nisy nanao intercession nefa nitsangana tamin'ny maty. Raha maki baiboly anao hoe Tabita nisy nivavaka ho azy, Lazarosy nisy nivavaka ho anazy, fa Jesosy tsisy nanao intercession. Kare mba hitsangana ny Jesosy anay, tsisy. Ny olona rehetra nandositra daholo. Petera zay farany prosiny Jesosy nandositra daholo, fa jereo fa nitsangana izy. Hoentin'Andriamanitra nanaovana démonstration fa velona izy. Ka mba sainy kelenge hoe ianao aza novonjeny, nofafany ny fahotanao rehetra, nanaiky toetra ao anatinao izy, ka mety anahirana anazy koa ve ny anome anao zay tadiavinao. Anao zay tsinitsina novonjeny, dioviny tamin'ny rano ny fahotanao, soratany amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, mety anahirana anazy ve nanome zay matadiavinao. Ka raha azoko menanao ny zanaka, ohatra zao za zao manana zanaka lahy hoe Davinao, raha azoko menanao Davinao, mety salasala ve anao azo ny akanjoko ohatra. Nomen'Andriamanitra anao Jesosy, mety salasala ve anao ahazo sakafo hohanina. Minao fa ampy zay mba anodika ny sainao. Joba ry havana dia tena tao anatina zavatra sarotra, fa na dia mbola tao anatin'ny zavatra sarotra ry Joba, mbola niteny foana hoe fantatro izy Joba fa velona ny mpanafitra. Rehefa ao anaty ady sarotra tsika dia avy Satana anala ny finoantsika. Hitanao anatina zavatra salavo zao, fotoana fangalany devoly ny finoana ao anatsika sy ny fiainanatsika. Tsarovy anefa fa ny zavatra sarotra rehetra dia miantso an'Andriamanitra. Lazao hoe amen. Ny zavatra sarotra rehetra dia miantso an'Andriamanitra. Ny minitra ny zanak'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra sarotra, dia iny zavatra sarotra iny miantso an'Andriamanitra mba ho eo aminao. Fantatry Joba zany secret zany. Mba hainao secret ny mpanao surfa. Misy fotoana za efa nampianatra an'izay teto. Ny mpanao surfa, izy koa anao mamantatra ny secret ny surfeur regny, tsy surfeur ny surfeur anankiray raha tsy misy vague, raha tsy misy onja. Ary ny zavatra tena tiany mpanao surf na ny surfeur dia onja maventy be, onja 10 mètres, onja 100 mètres. Mivavaka ataon'ny surfeur dia hoe Seigneur, donne-moi des grandes vagues. Zany mivavaka ny mpanao surf. Donc zany tsika ireo ny surfeur n'Andriamanitra.
ao anatina onjan-drano ao anatin'ny zavatra sarotra eo tsika manao démonstration hitanao ny Andriamanitra arengany mba ho tafiditra tsara anatin'izy sainao zany satria riavana un grand problème égale un grand miracle ka ny qualité ny problème manao a ny qualité ny histoire anao ary ny fahalebiazanao a dia mifaritany io qualité na problème ka ny olona mandalo zavatra sarotra revana tsy maintsy misy ho tantaraina amin'ny fiaina zao zavatra sarotra nylovantsika zao ho tantara ngezabe zao après zao fandeferatsika tsy mandeha am-piangonana zao ho hitanao amizay fa ho avy le mega église ho avy le fifazam-panahy mbola tsisy ohatr'izany fazalefagny amin'ny fahafatesana misy sainao sadraka mesaka Abednego ngeka tsy tao anatina piscine no nampalaza anazy fa tao anatina laforme rehetrafo mandraky ny androany atsika miresaka ny sadraka foana miresaka ny mesaka foana miresaka ny Abednego ka ho hitanao fa ny ampalaza ny fiainanao ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao dia ao anatin'izao zavatra sarotra zao ary matetika za miteny olona foana hoe ton feu c'est ton message ny afonao regny no messagenao ton feu c'est ton enseignement ny zavatra sarotra lalovanao regny no lasa fampianaranao maro amin'olona rehefa misy problème diso tonga saina loatra amin'ny fisina problème fa vitsy kely amintsika ny tonga saina amin'ny fisin'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika tsika rehetrarehetra zao conscient fa misy virus fa tsika ve mba conscient fa misy koa Jesosy tsika ve mba conscient fa misy koa ny herin'Andriamanitra tahiny toko manokana ny anao ny Goliata zay nampatahotra ny Soliany nampatahotra ny David fa i Saoly nifantoka tamin'ny fahalebiazan'ny Goliata fa Davida nifantoka tamin'ny fahalebiazan'le Andriamanitra tao anatiny eto riavana dia tiampahiry anao ianao zay mpandresy eo marina hoe misy ny aretina marina hoe misy ny problème fa ndana mba mahita koa ny fahamarinany fisin'Andriamanitra zay vavahanao ndana mba mahita koa ny fahamarinany le herin'Andriamanitra lehibe zay vavahantsika zany fomba fijery zany fomba fisainany zany no mahatonga anasy ianao ho mpandresy manoloana ny ady zatreny Saoly no ny fanena tamin'ny Goliata voalohany fa tsy fantatry Davida koa hoe misy Goliata mampatahotra zany any ambadika any ijerevo tsara fa io Goliata io nampiororo ny Saoly dia rehefa tonga koa Davida taty afara io Goliata io koa nampiororo anazy hoe matiko anao meko any alika ny fatinao makatso ny makaro fa zao ny nampiavaka azy Saoly a diso nahita ny fahalebiazan'ny Goliata maventy loatra fa Davida nahita ny fahalebiazan'le Andriamanitra tao anatiny ary tena nytenen'ny Davida mihitsy hoe ho hita ny Filistiny ho hita eto amin'ny tany zanak'Israely fa misy Andriamanitra ozy izy ato amin'ny Jiosy eto zany raha sinambavy dia averiko zay teny zay ary indramiko androany hoe ho hitan'izao tontolo zao fa misy Jesosy eto Madagasikara ho hitan'ny mpiaramonina aminao fa ianao dia zanak'Andriamanitra ho hitan'ny mpiarabelona fa velona ny mpanavitra anao mifikira amin'Andriamanitra lasinambavy aza miravoravo tanana aza kidy aza mitanondrika fa mitraka ary tena mieza foana mitady an'Andriamanitra na sarotra ny lalagna lalovanao misy Andriamanitra miaraka aminao na mafy arany zavatra tretsika malagasy indrindra manerina zao tontolo zao naizanaiza misy ianao Jesosy Kristy velona ary tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ray soary zao tsodrano zao anao zay manaraka nyty fandarina mivantana ity ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ao anisan'ny tokantrano mivavaka ao an'ireto zanako ara-panahy zay manaraka mivantana eto mivavaka ihany koa nizaniza manaraka an'izao fandarana zao na tsy pino ato zio na rezy tononoko tompo le fiarovana fiainao avy any an-danitra fahasalamana fahaela velo fiainana avy amin'Andriamanitra hiaraka aminy mandray ny hery sy fahefana zao sady miantso ny afon'Andriamanitra zay mitoetra ato anatiko andravako ny aretina rehetra tsy hanam-pahefana amin'ny fiainanao anapatapahako ny zioka rehetra hiala ny anatinao any tsofoko rano mba ho ela velona ny ianao tsofoko rano tanamahirin'Andriamanitra hiaro anao sy ny ankonanao tsofoko rano mba hahita hanina hoanina ny ianao ary tsy ho fatomosary tsofoko rano tsy hiova neny finoanao tsofoko rano hijoro hatrany ianao neny kidona neny kiatra amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahagagana ny fiainany tsiraray avy ahy amin'ny anaran'i Jesosy manonona fandresena ny fiainany tsiraray avy ahy amin'ny anaran'i Jesosy aoko ho tahinany ianao na dia sarotra aza ny lalana lovanao sotra tompo mankasitraka satria fantako fa velona ianao le mpanavitra anay amin'ny anaran'i Jesosy amen.
tsy ariavana ny fotoanatsika ka dia ho atao filazana eto foana momba partao ty zavarty zarao manaova partage fa ho atao filazana eto foana rehefa miverina milohan'ny fotoanatsika ty am-piangonana dia azonao atao tsara ny manatanteraka fivorimbavaka ty am-piangonana. Ny numéro telefôna zay azahoanareo ny tegna koa dia ny 034 43 858 15 034 43 858 15. Amin'igny zany nareo miantso, amin'igny nareo raha misy hevitra tianareo omegna sosokevitra za dia mandray sosokevitra, amin'igny nareo afaka micommuniqué amina mandeha foana igny numéro igny na par SMS na miantso mivantana antsoya fa mbola eto za babanareo ara-panahy hivavaka ao anareo ifanohantsika ary ifanampy ao anatin'ny zavatra rehetra. Tahin'Andriamanitra ny atsika manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisin, Ziona Fraisin, Ziona Fraisin. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Ambolomadiniky. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva. Fiangonana Ziona Fraisin zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolomadiniky. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana soavana Ziona Fraisin. Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana.